mianatra eo tongotrao. Enisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Ireo tanan-dehibe dia samy midadasika tokony hanaovana ny asan'Andriamanitra. Mahery ny 100 maneran'izao tontolo izao no monao tanan-dehibe. Any Washington DC, renivohitra États-Unis dia nisy fiangonana iray natsangana raha nahita fomba mahomby hanatrarana ireo izay tsy mba nanana fanabeazana ara-pivavahana. Pasteur Joanna sy ireo miaraka aminy dia tena mavitrika amin'ny asa ao tanan-dehibe. Mino fa niantso antsika hiteto izao tontolo izao Andriamanitra mba hizara ny fitiavany sy ny fahasoavany ary tafiditra ao anatin'izany ny tanan-dehibe. Izay no mahatonga anay akeny amin'ireny toerana ireny satria ilain'ny olona ny mahafantatra hoe iza moa Jesosy. DC Campus no anaran'ity fiangonana ity izay midika hoe District Community Rahalavainy. Ny tanjony dia ny fampizarana fitiavana eo anivon'ny fianakavian-dehiray sy ny hanehoanan'Andriamanitra. Naniry ny anangana fiangonana izay anatratra ireo tanora manana fahaiza-manao samihafa sy ireo tsy mpandeha am-piangonana izahay satria betsaka ny mahatsapa tena ho irery. Anisan'ny olana lehibe eto Washington DC izany. Naniry ny hanome toerana azo antoka ho an'ireny olona ireny izahay izay hifankazarany amin'Andriamanitra, hanandramany ny fitiavany sy ahafahany mametraka fanontaniana ka lalahana. Ny abetsaka ireo mpandray anjara ao amin'ny fiangonana District Community ary tena mazoto miasa ho amin'ny fiarahamonina ao tanan-dehibe. Tsara tokoa ny isin'ny asan'ny tanan-dehibe satria betsaka kokoa ireo olona afaka tratrarina. Izay moa no nataon'i Jesosy nizaran'ny fitiavan'Andriamanitra izy ary na iza no hiditra ato am-piangonana dia ahitan'i Jesosy ato izy. Betsaka ireo hetsika tanterahan'ny fiangonana mba hanampiana sy hampivoarana ny fiarahamonina. Kilasy mpanatanjahantena Kalamanjana no hetsika voalohany tanterahina. Betsaka ireo olona nandray anjara sy liana te hafantatra bebe kokoa mikasika ilay fiangonana vaovao. Taorian'izay dia nanatanteraka fiaraha-misakafo ho an'ny rehetra izy ireo. Nisy ihany koa ny fiaraha-mankalaza tsingerin-taona sy hetsika nohanana ireo tokantrano manodidina ny fiangonana. Izany rehetra izany dia nanampy be dia be amin'ny fanirian'ny fiangonana hizaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy namak'izay izao efa ao amin'ny sampana fiderana izy. Efa ela mihitsy no fankalalanay toy ny mpiavana mihitsy no ifampitondranay. Efa naharitra tatao amin'ny fiangonana ihany izy. Nentiko tato izy satria tena tsara feo be. Nilaza tamiko izy hoe nahatsiaro toy ny ao an-trano mihitsy izy sy ny olon-tiany izay tsy mbola namonjy tao fotoam-pivavahana hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao izy dia efa isan'ireo mpitarika ao amin'ny sampana fiderana ary efa mpandray anjara mavitrika amin'ny asan'ny fiangonana koa ilay olon-tiany. Mahafinaritra ny mahita hoe mirotsaka ho an'ny olona rehetra ny fitahian'Andriamanitra. Hitan'ny District Community fa tena nampivoatra ny fiangonana ny fomba fiasan'i Kristy. Betsaka ireo efa vita batisa sy ireo olona maniry ho mpikambana ao amin'ny fiangonana. Mbola maniry ny tombo bebe kokoa anefa ny fiangonana. Irinay ny tohizan'ny fitombon'ny asan'ny fiangonana. Mbola betsaka mantsy ireo olona mila mahafantatra sy manandrana ny fitiavan'i Jesosy. Tsy eto amin'ity toerana ity ihany fa maniry ny hanangana toerana maro azo antoka izay ionan'ny olona amin'i Jesosy izahay. Maniry ny ho lasa olona azo antoka ihany koa izahay ka niza hifanena aminay dia ahitan'i Jesosy amin'ny teny avoakanay ny fihetsika
sy ireo zavatra rehetra ataonay. Eto ambavaka ireo toerana sy fiangonana toa ny district community izay manolo tena hiasa ho an'ireo samy midadasika izay ao an-tanàn-dehibe. Manahoana daholo ny zazaboto namako a manaraka ny fandaharana izay natokana ho anareo. Salama tsara daholo dia miarahaba ny zaza minono koa. Andao sika hiara hivavaka e. Dia araka ny fanaontsika akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka sika. Jesosy zokinay eo, misaotra anao betsaka izay fa fenonao fitahiana mandrakariva. Misaotra koa no fotoana izay omenao anay amin'ity sabata ity. Omeo fanahy masina izay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namonjy ny olony Estera. Izay ny lesona ny anarantsika indray nandritra ny herinandro dia averintsika izy amin'ity anio ity. Fa ahoana hoy ny tsy anjerintsika ao amin'ny Matthieu 7:20 dia efa haintsika tsara daholo andao ary araka merina isika. Fa na iza anka fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo avoany andao averina indray. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo avoany bravo. Andao ary anaraka ny tantara sika. Efa mipetraka tsara daholo dia tsy mipelipelika fa mihaino tsara dia mijery tsara manaraka ny fandaharantsika. Estera ilay tovovavy kely jiosy izay kamboty nipetraka tany amin'ny firenena vahiny no tombo dia lasa mpanjaka. Nobeaziny Mordekay ho tia sy hanajan'Andriamanitra izy, kanefa ihany koa tsy mba navela ny lazalaza ny mahajiosy azy. Tsy tiany Mordekay ampiova ny fifandraisan'ny mpanjaka amin'ny Estera mantsy izany. Ko satria ao an-dapa ihany izy no niasa dia mbola afaka nandefa hafatra sy torohevitra ho an'ny Estera hatrany. Fa alery Estera rehefa mandray vaovao avy any amin'ny Mordekay. Ndray andro taorian'ny 5 taona nampanjaka vavy an'i Estera dia nandray hafatra manan-danja avy any amin'ny Mordekay izy. Iamana izay mpanampy akaiky ny mpanjaka dia namita kasika na mpamoaka lalàna vaovao mampitahotra tokoa. Voarakitra tao amin'ilay lalàna vaovao fa amin'ny dady voatondro dia azo ny persianina taony mamono ny vahoaka jiosy rehetra ary azo alaina ny fananana izy ireo. Dia hoy Mordekay, tsy maintsy angavo ny mpanjaka ianao mba hiarovany ain'ireo olona mpiray firenena aminao. Izao no navalin'ny Estera ny amin'ny taratasin'ny Mordekay. Matahotra, efa iray volana mahery mantsy izao no tsy niantso ny mpanjaka ary tsy mahazo mandeha any aminy Tsy misy olona na dia ny mpanjaka vavy aza mahazo miditra ao an-kianjan'ny mpanjaka raha tsy nasainao eo. Vonoiny izay olona samy mandika an'izany. Raha tsy hoe tondroin'ny mpanjaka amin'ny teny anga. Izao no navalin'ny taratasin'ny Mordekay. Aza mihevitra fa tsy ho afaka amin'izany ianao satria mitoetra ao an-tranon'ny mpanjaka. Iza moa no mahalala angamba nasandratr'Andriamanitra ho mpanjaka vavy ianao ho fanampiana ny mpiray firenena amintsika. Tapa-kevitra Estera ka namaly ny taratasin'ny Mordekay. Vorio avokoa ny jiosy eo an-tanàna. Atokany ivavahana ny fotoanan'ireo mandritra ny 3 andro. Aza mihinana na inona akory. Hanao tahaka izany ihany koa za sy mpanompo vaviko. Iseho anaty mpanjaka amin'ny andro 7 na dia mifanohitra amin'ny lalàna azy izany. Raha sanatria maty dia maty izany.
nandrahandratra vavaka farany nataony Estera tamin'ny andro fahatelo ka nanao ny akanjo fiandrianany. Tamin'ny keri-po tokoa no nirosoany Estera eo akanjo amin'ny mpanjaka. Taitra amin'ny mpanjaka. Iza tokoa moa no sahiseho eo anatrehany kanefa tsy nasaina? Fa nahoany Estera no sananao an'izany? Nitsiky taminy anefa ny mpanjaka ka nanondro azy tamin'ny tehim-bolamena. Inona no angatanao ry Estera mpanjaka vavy? Fa na dia ny atsasaky ny fanjakana aza dia homenanao izany. Dia nanantona Estera ka nanendry ny lohateny. Rehefa izany dia nanasa mpanjaka ho avy amin'ny fanasana roa izay karakarainy izy. Nandritra n'ilay fanasana faharoa no nilazany Estera tamin'ny mpanjaka fa jiosy izy. Noho izany dia nasaina novana ilay lalàna mampatahotra izay mety hampahory azy sy ny olona ny mpanjaka. Tsapa ny mpanjaka fa voafitaka izy tany namohany an'io lalàna mahatsiravina io. Ary tsy azo novana intsony anefa ilay lalàna. Noho izany dia namoaka lalàna vaovao indray izy. Milaza fa afaka miaro ny tena ny vahoaka jiosy. Rehefa tonga ilay fotoana voatondro dia tsy misy olona na dia iray aza sahanika tanana ny jiosy. Eripony Estera sy ny vavaka nasandra no namonjeny ny vahoaka jiosy. Ren'Andriamanitra avokoa ny vavaka rehetra nasandratry ny vahoaka izay niara-ny vavaka. Mandre ny vavaka ataontsika ihany koa izy. Mahafinaritra azy ny miain'ny olony rehefa mivavaka. Mahanahoana daholo indray isika rakizy kely namako rehetra miarabanareo tratra ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy ane omba antsika tsirairay avy manokana amin'izao andro manokana izay nomeny antsika izao. Eny ary hiaraka eto indray isika amerina loha hevitra faefatra izay manao hoe fankalazana nataony zanak'Israely. Fankalazana nataony zanak'Israely. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia ny rahantsika nahita taiza re tao amin'ny Salamo 5:7 andininy fafito. Salamo 5:7 andininy fafito. Andonge rahantsika mamerina hanonina ny fahatserovana ny ahalehiben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Andao averina tsara hanonina ny fahatserovana ny ahalehiben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Salamo 5:7 andininy fafito. Eny tokoa rakizy namako, manana afatra mahafinaritra ho antsika tsirairay avy indray Jesosy tato anatin'ity lohahevitra ity. Dia tsy inona izany fa hoe tian'Andriamanitra raha ny fianakaviana rehetra, ny fianakaviana tsirairay avy dia hatsiaro sy hankalaza ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo. Eny hankalazan'Andriamanitra mandrakariva no ny soa rehetra nataony ho antsika tsirairay avy. Ka dia andao indray ary ho arahantsika ny tantara. Eritrereto angerakizy ny fety fankalazana tsara indrindra natrianao mety ho tsingeritaona nahaterana angamba izany. Mety fankalazana ny farany taona koa. Inona ny tena nampiavaka io fankalazana io? I Josia mpanjaka sy ny zanak'Israely rakizy dia niaraka nankalaza fety iray miavaka. Maro tokoa mantsy ny zava-bitan'ny Josia mpanjaka nandritra ny fotoana izay nanjakany. Noravan'ny zanak'Israely ireo sampiny rehetra ary hita tao amin'ny tempoly koa ny boky ny lalàna. Rehefa avy namaky ny boky ny lalàna ny Josia dia niriny indrindra ny hankalaza ny fanapahan-kevitry ny vahoaka anaraka an'Andriamanitra. Efa taonany maro izay no tsy nankalaza ny Pasika izy ireo. Noho izany dia nanapa-kevitra izy hamoro ny vahoaka hiaraka hanao fankalazana lehibe. Raha ny fanao mahazatra azy ireo mantsy rakizy dia niaraka amin'ny fianakaviany na ny mpiray vodi-rindrina aminy no fankalazan'ny olona ny fetin'ny Pasika. Fantatro Josia fa
tsy ny rehetra ny manana fahafahana hamono ondry atao fanatitra. Noho izany dia nanolotra ondry tsy ondry ihany fa ondry amanosy miisa 3 alina sy omby 3,000 izy. Nanam-pandriana anampy izany ihany koa ange ireo mpitarika hafa koa dia nanome ondry anarivony atao fanatitra ny Pasika izy ireo. Ny fankalazana ny Pasika moa dia natao indrindra hampahatsiarovana ny zanak'Israely ny fotoana nanandevozana azy ireo tany Egipta. Tsy namela ny zanak'Israely handeha mantsy tamin'izay fotoan'izay Farao mpanjakany Egiptiana. Noho izany dia nandefa loza 10 Andriamanitra hanerenan'ny Farao hamototra ny zanak'Israely. Nahatsiravina tokoa ange ireo loza 10 ireo tao ny rano ohatra, ny vadika ho rà, manerana ny toerana rehetra atraizatraiza ny sahona. Mbola nanampitrotraka koa ange ny Aizipito sy ny lalitra ary ny avandra. Fa ny loza 10 ny tena ratsy indrindra. Indray alina mantsy dia nandalo tao an-tanàna ny anjelin'Andriamanitra ka naka ny haindreo lahy matoa tao amin'ny fianakaviana Egiptiana rehetra, izay tsy mba nanana raha teo amin'ny tolam-baravarany. Ny fianakaviana Israely tamin'izay fotoan'izay ny fianakaviana Israelita tsirairay kosa dia efa nolazaina mba hanao famantarana amin'Andriamanitra, ka amin'izay dia andalo fotsiny tranon'izy ireo anjely fa tsy hamono ny lahy matoany. Nibaiko azy ireo Andriamanitra araka izy mba hamono zanak'ondry atao fanatitra ka hafafy amin'ny tolam-baravarana ny rany. Koa rehefa nahita ny ra ilay anjely dia nandalovany fotsiny ilay trano. Fa raha tsy nahita ra eo amin'ny tolam-baravarana kosa izy ireo dia ho fatin'ny lahy matoa ao amin'izany tokantrano izany. Ny fetin'ny Pasika dia naneho ihany koa tamin'ny olona ny fomba hamonjen'Andriamanitra azy ireo afaka amin'ny fahotana araka izy. Ny zanak'ondry natao fanatitra nandritra io fety io dia tandindona maneho an'i Jesosy, ilay Mesia izay ho faty eo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotan'ny olona rehetra. Ny sakafo manokana ihany koa ange tafiditra ao anatin'izany fetin'ny Pasika izany. Ny hinana mofo tsy misy masirasira ny olona, izany hoe mofo tsy misy lalivay na levura. Mofo boribory kely fisapisaka izy io. Tsy nisy fotoana na ahafahana namela ilay mofo hitombo amin'ilay Pasika voalohany. Ny masirasira koa dia mampahatsiahy ny ota tamin'ny olona sy ny fomba nidiran'ny ota izay misoko mangina eo amin'ny fiainany. Natsatsika ny henan'ilay zanak'ondry ary nohanina niaraka tamin'ilay anana mangidy natsoboka tao anaty rano misy sira. Ny anana mangidy moraka izy dia mampahatsiahy ny zanak'Israely ireo fotoan-tsakotra nangidy ny ainany tamin'ny fotoana izay nahandevo azy tany Egipta. Ny rano masira kosa dia nanampy azy ireo hahatsiaro ny ranomasony latsaka nandritra ny fotoana izay niaretany an'izany fahoriana izany. Rehefa tonga nefa ny andron'ny Pasika dia nijoro teny amin'ny toerana ny mpisorona rehetra nitandrina ny Pasika niaraka tamin'ny vahoaka. Dia nozarainy isam-pianakaviana ny olona dia namono ireo biby natao fanatitra izy ireo sy nanatsatsika izany tamin'ny afo ary dia nizara ny hena tamin'ny vahoaka rehetra. Tsy nisy asa na raharaha azo natao ange nandritra izany Pasika izany fa sakafo be sy mozika mahafinaritra no nankafizin'ny olona nandritra izany fotoana izany. Taorian'ny Pasika dia niara-nankalaza koa ny fetin'ny mofo tsy misy masirasira nandritra ny 7 andro be izao raka izy ny zanak'Israely. Izany fotoana rehetra izany dia nolaniana tamin'ny fankalazana ny hatsaran'Andriamanitra. Efa namonjy ny olona izy ka tsy ho adino izy ireo naoviana izany famonjena lehibe izany. Asain'Andriamanitra koa tsika hahatsiaro sy hankalaza azy noho ny famonjena rehetra izay nataony antsika. Dia atolotra ho anareo tanora zandry indray ara ny arahaba
amin'n'ity hiaraka merina indray sika ny lesona faefatra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Tadidinareo ve ny lohateny sy ny tsianjery? Andao ary arahantsika mamerina. Lesona faefatra, ireo lokony teny fikasana. Ny tsianjerintsika dia ao amin'ny Genesis 5 andininy 20. Andeha ary eo ataontsika miaraka. Ary eo amin'ny rahona ny havana ary tsinjo azy aho, ahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Izay ny tsianjerintsika. Inandray ary ny zavatra noresahantsika sy ny diniantsika nandritry ny herinandro iny. Hitantsika fa tonga tokoa ny safidrano ary nandritry ny fotoana lava be dia nijanona tao anaty sambo fiara inoava mianaka niaraka tamin'ireo biby marobe. Ela dia ela tokoa no nijanonana tao satria dia naherin'ny taona ray mihitsy ary izany ary efa tsy andro indray izany hoe hanitsahana tany maina izany. Rehefa tapitra ny safidrano dia rehefa nivoaka tao izy ireo dia nanao teny fikasana manokana ho azy ireo Andriamanitra. Ohatrany hoe niarahaba azy ireo ihany koa tafita tao anatin'ity ady sarotra sy toe-javatra izay niseho ity. Nisy zavatra manokana nasehon'Andriamanitra teny amin'ny lanitra, famantarana manokana. Ainareo ve inona ilay izy? Izay indrindra ny havana dia napetraka Andriamanitra teny amin'ny rahona ho famantarana fa tsy handefa safidrano intsony Andriamanitra na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona na roviana dia tsy hisy intsony izany safidrano izany. Nilaza tamin'ny Noa koa Andriamanitra mba hiamaro indray, hameno ny tany indray ary nanome toromarika ho azy izy ny amin'ny fomba fiainana sy ny fomba atao indray andehanana amin'ity fiaingana vaovao ity. Fiaingana vaovao tokoa no niandry an'izy ireo. Teny fikasana maro, teny fikasana lehibe no nomen'Andriamanitra azy ny tao aorianan'io safidrano io. Ary ny tena zava-dehibe dia ity hoe fiaingana vaovao ity. Dia mbola napetraka Andriamanitra ihany fa mbola miaro ny zanany izy, fantany fa manao fahadisoana isika matetika ary izany mihitsy isika tanora manao fahadisoana isika ka sitrany ny hanolorantsika fiainana vaovao, sitrany ny hananantsika fiainana vaovao. Tsy mijanona teo amin'ny fiafaran'ny safidrano izany ity fiaingana vaovao ity fa tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay manao ny tsy mety, izay zahatra manao ny tsy mety. Tian'Andriamanitra raha hiala amin'izany isika ka hanao fiaingana vaovao, manolotra fiaingana vaovao mandrakariva ho antsika Andriamanitra. Ary ny famantarana anankiray izay napetraka Andriamanitra ihany koa dia ny azo fijaliana izany. Manambara ihany koa ny fiaingana vaovao tena lehibe izay nomeny Jesosy antsika tao aorianany nahafatesany izany. Tiany raha anana izany indray isika ary tiany ihany koa raha hanolotra ny ainga vaovao, fiainana vaovao ho an'ireo namantsika. Tiany raha hamela heloka ihany koa isika ary tiany raha ho zaraintsika amin'ireo namantsika ihany koa ny fahasoavana izay efa nomeny antsika. Rehefa nahatsapan'izany tombotsoany hoe fiaingana vaovao izany ny tenantsika tsirairay avy dia azo zaraintsika amin'ny namantsika ihany koa izany hoe mandalo ny tombotsoan'ny fiainam-baovao izany. Ny hafatra izay nampitaina tamintsika izany tamin'ity herinandro ity dia hoe ny fiaingana vaovao dia ampahany amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Ampahany amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Tena programan'Andriamanitra mihitsy izany ry tanora namako ny fiaingana vaovao. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro izany dia nampianatra antsika fa mbola manome fiaingana vaovao ho antsika hatrany Andriamanitra. Ary tiany raha ohatra ka ahatsapany izany isika ary maniry an'izany fiainam-baovao ananantsika ao amin'ny Kristy izany. Dia izao
ny mba izarantsika izany amin'ny hafa ihany koa no fikasan'Andriamanitra. Zay zany ny tena votoantony no resahana tao anatin'ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro. Dia izao mandraisandray fanapahan-kevitra fa rehefa tsy netiny nataonao dia foano hatreo Andriamanitra dia manomeny atao foana hoe chance fa misy fetrany izany nefany. Dia aleo ararotintsika dia izao izany andeha hanapa-kevitra, handeha amin'ny fiainam-baovao, hiala amin'ny zavatra ratsy teo aloha tahaka n'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny safitrano, no foanana ny ratsy teo aloha ary mamety ny fikasana izy fa mena fiaingana vaovao indray ny olona. Dia amin'ny fotoana rehetra izay ahitantsika ny havana dia tokony ho tsapantsika mandrakariva fa Andriamanitra dia tiantsika, manavitra antsika ary manome fiaingana vaovao ho antsika. Izay indray ary ny lesona nandritra ny herinandro dia mirary soa antsika tanora zandriny amin'ny manaraka indray. Miarabany tanora mantanty rehetra indray natrana an'ity fotoana ity, miarabany soky sy ny sandry rehetra ihany koa ao anatin'izao fotoana izay amerenantsika ny lesona fa efatra izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny, izay mitondra ny lohateny hoe fisakaizana. Fisakaizana ny tsenjery dia ao amin'ny Kolosiana 3:12 sy ny 17 dia andeha rahantsika mamerina izany. Koa mitafy famindrapo sy fiantrana, famorapana, fanetretena, falemepana, fandeferana araka ny olom-bafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompony helokareo nao ka hamelanareo ny heloka kosa. Izay ny tsenjerintsika somary lavalava kely fa mino fa mahay ianao tanora mantoanto. Ndresaka indrindra ny amin'ny finamanana fisakaizana firalahiana ny lesontsika tamin'ny herinandro iny, dia izay nahitantsika tantarana tovolahy anankiroa dia tsy izany fa i Jonatana sy Davida, izay na dia samy nanana ny naizy azy izy ireo lahy dia lasa mpinamana ary tena mpinamana tsy ny fakafoy, mpinamana toy ny mpiray tam-po mihitsy ary fantatsika ny tantara fa i Jonatana no nanavitra ny Davida tamin'ny zavatra izay noeritreretin'ny mpanjaka Saoly mba amelezana ny Davida. Dia Jonatana no niaro azy ary nampandositra azy, izany hoe tia ny tony tenany mihitsy i Davida na dia namany fotsiny aza. Ianao ihany koa tanora mantoanto mety manana namana ianao izay tena tianao ihany koa, dia mahafinaritra be izany satria ny finamanana amina olona anankiray dia mitondra soa ho an'ny tsirairay avy, na ho anao na ho an'ilay namanao, mitondra fifaliana, mitondra fandrosoana ho amin'ny zavatra rehetra, ny firalahiana na ny fanehoana fifankatiavana eo amin'ny mpinamana. Dia indraindray koa nefany rehefa namana iny, namana aloha mety hoe misy namanao hatramin'ny mbola kely, toy ireo mpiray-tam-po aminao na ny cousin-cousinenanao na ny ireo mpiray tanàna aminao fa misy koa namana tany am-pianarana izay namanao hatramin'ny mbola kely ihany koa, fa misy koa nefa namana izay mety hoe efa amin'izao taonanao izao vao lasa namanao izy, mety hoe mitovy zavatra nataonareo dia lasa mpinamana. Ary misy nefa mpinamana hatramin'ny mbola kely fa lasa tsy mpinamana tsony rehefa mandroso ny fotoana, satria mety tsy mitovy ny tanjona nokendrena na ny zavatra noeritreretina. Fa rehefa namana eny koa dia misy olana indraindray, ny biby dia na izy ireo mifanandrina na izy ireo mandositra. Zay zany ny amin'ny biby, fa ny olona manahoana, indraindray mety manao an'izany ihany koa isika, na tsika mandositra na mifanandrina, kanefa ilay mifanandrina dia tsy tsara. Fa ny any tokony atao dia ny hoe hatrehana ny olana. Raha toa ka misy olana eo amin'ny mpinamana anankiroa dia hatrehana ny olana, vahana hoe aiza ny fototry ny olana dia inona no tokony atao. Mety hoe ianareo mpinamana anankiroa ihany mifampiresaka dia mitady vahaolana, na mety hoe afaka miantso olona hafa ihany koa hanampy anareo mba hamany olana. Fa arak'ilay tsenjerintsika teo
dia nresaka io zay mifamela eloka fa tahaka ny namelan'ny tompony eloka reo a naoka hifamelanareo eloka ihany koa raha toa zany ka misy ny disadisa dia aza vela amin'izao a fa atreo reny olana ireny a mifanatoana dia mifandraisa dia avereno indray a ny fifandraisana izay nisy teo aminareo fa aoka ho mpinamana tsara mifankaty tsara mifampitondra tsara arak'ilay tsenjery hoe samy famindra-poa fiantrana famorapanahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana izany satria zanak'andriamanitra isika dia tokony aneo amin'izany amin'ny hafa ary arak'ilay teny voalaza Mateo izay rehetra tianao atao amin'ny tenanao a dia ataovy amin'ny hafa ihany koa zany ary izay rehetra tsy tianao atao amin'ny tenanao dia azo atao amin'ny hafa mazava loatra dia maniry aho eny tanora mantoanto a dia mba hanana fisakaizana mahafinaritra amin'ireo izay mifandray aminy a dia mba hifamela ihany koa raha toka misy ny olana fa kosa mba ho tena namana mahatoky ary ho mpisakaiza mifampatoky a ny tanora mantoanto dia mirary soandray ary ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray veloma daholo. dia faly hatrany izahay a tafaraka amintsika amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra zao satria nahoana ny faly satria mamy ny tenin'andriamanitra irariko mba atsapan'izay amaminy ny tenin'andriamanitra izay a isika mianakavy voaresaka indray ny amin'ny lalàna sy ny fitiavana voaresaka indray ny amin'ny lalàna sy ny fitiavana indraindray rehefa fitiavana nyresahana dia faly isika fa rehefa lalàna nyresahana dia tezitra isika fa le resaka fitiavana mahaliana atsika kanefa dia horesahana indray a ny amin'ny lalàna sy ny fitiavana zao tsarotsika rehefa miresaka lalàna ianao a dia fitiavana miaraka aminy eo rehefa miresaka fitiavana ianao a dia tsy misaraka amin'ny fitiavana eo ny lalàna azontsika ve le izy zany hoe ny lalàna ihany nge ny fitiavana e andevakitsika ny Deutéronomie 7:7 Deutéronomie 7:7 dia zao ny voalaza koa aoko ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famondram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby le tapany farany no raisitsika hatramin'ny taranaka arivo mandimby dia ahoana mamindra fo Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny sy mahatoky azy mitana ny fanekeny zay le izy zany hoe ny lalàna sy ny fitiavana dia tena misy teny fikasana mahela velona atsika mahatonga atsika hotahina izany noho izany rehefa mba misy lalàna re hoe zao ny lalàna zao ny fitsipika na ao an-trano io na ny ampianarana io na ny ampiasana io dia arao reny lalàna ireny fa fitiavana ny antony rehefa dikaitsika le lalàna dia misy zavatra tsy tsara mitranga eo amin'ny fiainatsika satria nandika lalàna isika ny lalàna moa zany raha ny baiboly no resahana dia Torah zay no ilazana azy a amin'ny teny Hebreo ary ny jiosy a dia anisan'ny tena nitandrina izany lalàna izany ary nahasoa ny fiarahamonina jiosy mihitsy a ny fitandremana ny lalàna zay zany anankiray tsara ho fantatra dia eto dia tianao antso amintsika eny amin'ny fiarahamonina eny koa nge misy lalàna misy lalàna sy fitsipika eny hoe tsy azo atao ny manao maloto eto dia indraindray mo matetika tsika tanora tonga dia eo amin'ilay misy soratra mihitsy no manao an'ilay maloto dia rehefa tratra isika dia isika indray no aloha tsy tantaraina fa zany zavatra misy fa eto a dia tianao antso amintsika voaresaka indray ny amin'ny lalàna sy ny fitiavana rehefa misy lalàna apetraka ao am-piangonana na ao an-trano na eny amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny fifamoivozana eny dia fitiavana no antony zany ary ny fitiavanao ny fitiavanareo mba andramosiana lalàna nge tonga dia tsara eo fa ny fitiavana tsy misy lalàna zany baranahany a mora potika fa ny fitiavana miaraka amin'ny lalàna dia maharitra mandrakizay ary misy fitahina indrindra fa ny lalàna izay nomen'Andriamanitra na ny Torah dia manova fanandramana ary ny amin'ny
lalàna sy ny fitiavana aza ny fitiavana ihany no avotra fa eo koa ny lalàna de aza tezitra ny am'ireny lalàna sy fitsipika reny zay a mirarosoary mandra-piresaka indray faly miarahabantsika mpiara-mianatra rehetra indray amin'izao lesona faefatra ny sekoly sabata izao
izay mitondra ny lohateny hoe ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika. Milohan'ny andiniantsika miaraka miara-mianatra eto isika dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izy any an-danitro, tonga eo amin'ny fotoana iarahanay mianatra ny teninao zahay amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata, mangataka anao mba androtsaka ny fanena masina mba hitaridalana anay, anampy anay mifantakarana ny teninao, ary ny teninao dia hitondra lesona sy fampahirezana ho an'ny tsirairay avy. Ny vavaka dia tononona sy angatahako minaran'i Jesosy irery any. Amen. Mandeha ny fotoana ry mpiara-mianatra namana isany, lohateny faefatra dia hoe ny namonjen'Andriamanitra antsika. Ny andininy nataontsika ho fitadidy dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahaefatra toko faharoa ka ny andininy faefatra sy ny fahadimy, manao hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza sika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika. Ny lesitsika tamin'ity herinandro ity dia niompany indrindra atao amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa ka manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Rehefa tena jerentsika ny lesona dia ao amin'io Efesianina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo no azo lazaina hoe tena fampahirezana, tena afantarana hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao, ary atsapanao hoe ahoana tokoa moa no tena fomba namonjen'Andriamanitra anao. Ny zavatra voalazan'ny Paoly eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa dia manoritsoritra i Paoly ny amin'ny fomba namonjenan'ny olona anankiray ka lazainy eo ny tantaran'ny mpino. Voalaza fa ny tany Efesosy, kanefa ilay fomba namonjen'Andriamanitra ny mambra ny fiangonana tao Efesosy dia sary anankiray hanehoan'Andriamanitra ny fomba namonjen'Andriamanitra anao sy namonjen'Andriamanitra ny taranaka ankehitriny. Miresaka ihany koa Paoly ao amin'ny Efesianina toko faharoa ka andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, miresaka ny amin'ny tantaran'ny fiovampony izy ireo amin'ny Tsipry ihany kokoa, ary misy fampitahana ataon'ny Paoly ao amin'ny andininy io ny fiainan'izy ireo lasa taloha izay feno fahotana sy ny fiainan'izy ireo kosa rehefa notahian'Andriamanitra sy tiany namonjen'Andriamanitra azy. No marian'ny Paoly fa efa maty ara-panahy izy ireo ary ny aina atao anatin'ny fahadisoana sy ny fahotana, ary dia nanjaka ny Satana tanteraka ny fiainana. Zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo ianareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo araka ny fomba n'izao tontolo izao. Hitantsika tsara zany fa rehefa mbola tsy nandrain'i Kristy isika tsiraray avy dia voalaza hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra ilay loharanon'ny fiainana. Nazavain'ny Paoly tsara zany ny lasantsika fa nisy hery anankiroa nanapaka ny fiainan'ny olona anankiray. Fonimbola tsy nandray an' Jesosy izy, fonimbola tsy novonjeny Jesosy izy. Dia ilay hery voalohany dia ny fanarahany araka ny voalazantsika teo hoe izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao. Zany hoe ny fomba n'izao tontolo izao zany no nanapaka azy, ny fitondrantena zao tontolo izao no nameno ny fiainan'ilay olona dia ilay fiainana izay mikomy amin'Andriamanitra. Zay ilay hery voalohany. Ary ny hery faharoa dia Satana mihitsy no manapaka azy. Zany hoe rehefa mbola tsy nandray an' Jesosy ilay famonjen'Andriamanitra ny mpino anankiray dia azo lazaina fa hoe ny aina teo ambany fanevany Satana izy, maty ny fahadisoana izy ary nanaraka ny filany nofo. Amin'ny andininy fahatelo moa dia milaza Paoly ozy hoe teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fa iny tamin'ny filany nofontsika. Tena mampalahelo zany fa ny filan'ny nofontsika no nanjaka
de hoy izy hoe araka ny toetsika de zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa izika mampalahelo ane ny toerana misy atsika ry mpiara-mianatra nama kosa fa rehefa miala mifanarahako an'Andriamanitra de manjary manjaka ny filanynofo sy ny fitondrantenany zao tontolo zao de hoy izy Paoly na de mitondra ny endrik'Andriamanitra ihany aza isika de takatsika fa misy zavatra tsy ara-talàna velively ao anatitsika ao mampalahelo zany toerana misy atsika zany ka eto tsy ireo efa hotana ireo ihany zany ny mila toeritsika fa tena ny ota mihitsy le ota mahota azy mihitsy zao mantsy mirona ho amin'ny fikominan'Andriamanitra lalandava ny fiainatsika ary hitatsika fa ny fahotana de tena manimba ity tenatsika ity milaza Paoly amin'ny 9 fa milaza ny amin'ny zavatra lasa izy ozy hoe zay ny alehanareo fahiny tamin'ireo nitondrantsika tena koa fahiny miresaka zavatra momba ny lasa i Paoly ina moa ny tianytenenina tsy midika zany fa tsy misy fironana ao amin'ny ratsy itsony ny mpino amin'ny ankehitriny tsy midika zany hoe rehefa lasa ny zavatra lasa de hoe tsy mirona makany amin'ny ratsy intsony fa midika kosa izany fa tsy voatery hanapaka ny fiainatsika intsony le toetratsika taloha afaka miala amin'izany isika ka avaozina ny fanahany saina sy hitafy toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasina zay zany azo lazaina hoe fizarana voalohany zavatra ny rahantsika teo de hoe rehefa misaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray de miainy ambany fitarihan'ny Satana ka amin'izay fotoana izay izy de maty ny fahotany ary manaraka ny filaniny nofony fa ny zavatra mahafinaritra kosa nefa de nylazain'ny Paoly eo amin'ny andininy efatra kosa de zao nylazain'ny Paoly amin'ny toko faharoa hoy izy hoe fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po nominy amin'ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany atsika na de fony mbola maty ny fahatsoana azy asika de nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy mahafinaritra zany fa nitaridalana isika de milaza manao hoe niarana tsangana isika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy fantanina mipetraka de hoe amin'ny fomba hoana ary no anananao no ananany mpino anjara amin'ny fitsangana Kristy amin'ny matsy ny fiakarany any an-danitra ary amin'ny fisandratany ry mpiara-mianatra namanisy Kristy no mameno ny taridasy manontolo ho an'ny boky ny Efesiana ary manasongadiny ihany koa ny firaisan-kinany mpino ao amin'ny Kristy de zao ny zavatra lazainy vokatry ny nataon'Andriamanitra de mandray anjara amin'ireo tranga lehibe ny tantaran'ny fanavotana ny tsirairay avy vokatry ny nataon'Andriamanitra na de mpanota aza izao na de nanana ny lasanao azy ianao de lazainy ato tsara fa Andriamanitra de mandray anjara amin'izay fomba amonjena ny tsirairay avy ary zay le hoe rehefa mandray an'i Kristy ianao de lasa eo ambany fanevan'Andriamanitra indray nasandatra miaraka amin'ny Kristy tsy mahafinaritra atsika mpiara-mianatra ve zany hoe ianao io de nomeny fiainana miaraka amin'ny Kristy ianao io de natsangana indray ary napetraka any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy ary ao amin'ny andininy anankiray amin'ny andininy 7 amin'ny Efesiana de hoy izy hoe mba haseho ny amin'ny andro avy ny habe ny areny ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy zany hoe rehefa vonina ny olona anankiray iaino ambany fanevan'Andriamanitra vonina asandratra miaraka amin'ny Kristy de misitraka ny areniny mandrakizay izy misitraka le arena mandrakizay ary tsy inona le arena mandrakizay fa voalazany lesy fa hoe efa no vola volain'Andriamanitra hatramin'ny fahakola izany drafotra izany ary mihitatra amin'ny hoavy mandrakizay ho anao izany ho ahy izany ho antsika rehetra izany drafotr'Andriamanitra zany ary aretsaribidy tsy hita lany no lazain'ny Paoly ary io aretsaribidy io le lazainy hoe fahasoavan'Andriamanitra azo ny mpino anavaozana araka izay ilaina amin'ny fiainana zany ny fahasoavan'Andriamanitra de azo lazaina koa hoe fahalalantanan'Andriamanitra lehibe amintsika
de manjary fanehoana mazava am'izao tontolo izao ny fahasoavany joveta amin'ny fotoana isika rehetra. Zay zany ny fizarana faro ary mpiara-mianatra namana ny fizarana voalohany ny lasanao de teo ambany fanevan'ny satana ianao teo ambany fitaren'ny satana nanjaka teo aminao fitondrantena zao tontolo izao ny filany nofo fizarana faro kosa ny mahafinaritra fa miaina indray eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao misitraka le reny mandrakizay ary mentoky ianao fa ianao koa anisany atsangana ary hiaraka apetraka miaraka amin'i Kristy. Ny fizarana faro no resantsika de ny hoe voavonjin'Andriamanitra ianao. Zao no voalaza ny andininy fa valo izay amara-paranantsika izao fiarahantsika izao. Hoy izy hoe fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy ireare. Ny apôstôly Paoly moa de milaza manao hoe fa ny fahasoavan'i Kristy no matoy izao marina zany satria ny fahasoavany tokoa no hamonjena tsiraray avy. Manazava Paoly zany eo amin'ny andininy io fa ny famonjena ny mpino tsiraray avy de tsy tanterahina noho ny fitondrantena tsara zay mamety hanananao na ny toetra mahateo-ty zay mety misy eo aminao. Tadio tsara fa ny olombelona maha olombelona azy eo amin'ny toerana misy azy dia fahavalon'Andriamanitra marina izy ary mizotra amin'ny fiafaran'ny fitsaran'Andriamanitra ny fiainany. Ka zay ny mahatonga hoe isika raha jeren'ny Paoly de hoe isika de zanaky ny fahatezerana toy ny hafa rehetra kanefa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra de azo atao ny mamonjy anao. De ozy ny lesontsika hoe tsy mifototra amin'ny toetra tsara nananao ny famonjenanao fa mifototra kosa amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao zay tsy takatry ny saina, fitiavana zay tsy misy famendrehan'olona. Zay ny azo anazavana ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany re mpiara-mianatra namako isany tiako ny laza aminao fa noho ny fidiran'Andriamanitra antsetra dia afaka manao fanandramana mahagaga ny tsiraray avy de ny fanarahana ny lalana izoran'i Kristy mihitsy. Zany hoe avy amin'ny fahafatesana ara-panafara an'izay lalina indrindra sy ny fanandevozana mahoro indrindra kanefa hitsangana indray ho any an-danitra. I fidiran'Andriamanitra antsela toy mitselatra io de hoe tsy hoe mitranga tampotampoka ny fiainanao akory fa kosa fanandramana iainanao mandritry ny androm-piainanao mihitsy zany. Zany hoe manomboka izao indray zany ndao avaosika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, ndao avaosika ny fanompotsika an'Andriamanitra ary aoko fantatsika tsara fa asan'Andriamanitra ny famonjenanao fa tsisy na dia tanan'olombelona azy. Tsy miainga avao amintsika zany fa tena fanomezana maimaim-poana feno fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary zay ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no tena mampijoro antsika. Ry havana malala, ry mpiara-mianatra namako isany tiako ny laza aminao mazava zany fa avy amin'Andriamanitra ny famonjenanao fa ny anjarako kosa de ny manaiky sy ny mandray an'izany amponoana. Vonin'Andriamanitra ny anome antsika tahaka n'ilay tovovavy kely Jesika izay latsaka tao anaty lavaka fatsakana zay ny hoe verina ho faty satria latsaka lalina izy fa kosa nisy famonjena avy aty ambony naka ny Jesika kely. De tahaka n'izany koa ianao ihany koa de tian'Andriamanitra ho vonjena. Ary zay no famotinana ny Efesiana toko fa 2:10 zay nasiony Paoly amintsika fa tena asa famonjena goavana no ataon'Andriamanitra aminao ary ezaka ataon'Andriamanitra ho fanavotana ny taranak'olombelona izany. Ankehitriny ary etam-pamaranana ity fotoana ity de manasanao mba anokatra indray ny fahalalantananao ka androsaka ny fanatitra ny sekoly sabaty ianao satria efa novonjena no ny fahasoavana ianao, novonjena maimaim-poana ianao de andeha isika androsaka kosa ho fanohanantsika ty sekolitsika ity ka ny feokira no andravahantsika fanatazana izany fanatitra ny sekoly sabata izany.
miaraka hivavaka arisika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, faly izahay satria manana Andriamanitra mikarakara sy manao ny fomba hamonjenanay, na dia mpanota tsy mendrika aza, na dia miezaka mandrakiriva anaraka ny filanana izao tontolo izao sy ny filanany nofo aza, dia mbola menao ihany taridalanao amitondrana eo amin'ny famonjena. Manaiky izay Andriamanitra, manaiky izay ara-dalàna aminao. Ekenay ny fahasoavan'i Jesosy izay hamonjenanay. Eny angetriny ihany koa dia mangataka izahay ny mba ho tahinao ny tanana rehetra izay nanolotra ny fanatitra tamin'ity sekoly sabata ity, ary izany fanatitra izany dia vita be amin'ny fanitarana ny sekolinao dia ny sekoly sabata izany. Dia petraka am-pelantananao ary ny fiainany tsirairay avy sy izao mpiara-mianatra tamiko tamin'ity androany ity izao. Ho aminay mandrakariva ny fiatananao, ny vavaka dia tononona sy agnatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery any. Amen. Mianatra eo an-tongotrao